ilay tokana ny antanana, ilay mpitsabo rasendra tsy salama, ilay mpitantanay amin'ny lala malama, ininya sady dadano mama. Ininya ny famaritana natao hoe herin'olombelona, satria na mafaitra takininona io tsy maintsy telona, mba atonganay ho velona dia ininya sady mikarakara no mamelona. Ka mamela ahy teny hoe nenay mamanay no mahery indrindra, satria na mideza ny anoloana izy tsy maintsy mamindra, na kirotam-piaina nohatry ny ahoana io tsy maintsy voarindra. Fa ineny impirony lavo fa izy tsy maintsy tafarana, satria ny azy niady atao mito atrafiakarana, dia ny azy ny fadisoana raisy ny fananarana, dia ny azy ny fareseny raisy ny fampianarana. Fa mafy neny izay ny tena marina. Dia tsiky ny azy ny fanatsatsoany gidi-piainana izay netiny, fa io na mafaitra takininona tsy taraina na falefiny. Setriny tsapako tamin'ny fietsiny ary nanova ny fijery fa ny vehivavy kay mahery, ka tsy voatery anandanja izay lazay ny fiarahamonina, fa tsy misy ny overy, tsy hoe mahavita teny irery, fa tsy misy ny overy raha mikrisy mitory. Dia ozy nen'izay hoe fahasamarana sy fironina, ka tsy voatery hoe ampitoloha izay vao afaka afa-po, fa fakavoky anaty sokonina, izay lefa aiza mionina, fa aiza makasitraka makafizy eo an-tanana dia mity izay rehetra nanana. Ozy izy koa hoe aza manaiky rehefa ataony olona hoe mahonenina, fa io olonao io izy raiso fanazara-tena, dia hoe tao endrenina dia ianao mpanetretenina, fa na impiry faresenina tsy maintsy mifara amin'ny fandresenina rehefa mitsoro sy manatena. Ka androany aho irehare fa hoe manana neny, manana mama, fa mitanjoko kosa raha mpitso, izy indray mirehare fa hoe manana, satria izy ny ano motivation na angapana, ka noho i mama noho i neny dia vonona ary sa